vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofiano fifalina no iarbako atsika menakavy eto tapitanana fianaratsosi mandedina nahatratra ity taona vaovao 2023 ity ravoravo ny fanahako ary fanambo no petrako anareo indrindrindrindra mijery nyty fandarina ity tadidio fa tsy ny taona na ny fiovan'ny taona no anovan'ny fiainanao fa ny fiovanao no manova ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao be da be mihitsy ny olona manonofo zavatra ohatr' izany hoe rehefa miova ny taona dia iova ny fiainany satria miova ny taona dia iova ny olana mahazo azy satria niova ny taona dia iova ny vadiny satria niova ny taona dia niova koa zavatra rehetrarehetra hitany non ny andro tsy mampiova ninina ny taona tsy mampiova ninina ny volana dia ohatra ny volana rehetrarehetra tsy mampiova ninina zavatra anankiray ihany mampiova ny zavatra rehetra dia ny fahalalanao ny fahatakaranao ny fiovanao ary izany no mahatonga anay tsy mety reraka mihitsy ry havana eto amin'izao fandaharana renao eto tapitanana ny fianaratsozo sy ny manodidina zany no mahatonga anay tsy mety vizana ihany koa fa vonona ny ampianatra mandrakarivanao ary sa mametraka fanampy fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika velona ny Jesosy ivavahantsika raha teto fianaratso teto ny tenako volana vitsivitsy zay dia maro ireo fijoroana vavolombelona maro ireo fahasoavana efa noraisin'ny olona maro ireo fahagagana zay efa tsy tambo isaina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny olona mafinaritra Andriamanitra mafinaritra ny zavatra mitranga ary zay no mahatonga antsika mametraka fa ity taona 2023 ity dia misy loha hevitra anankiray ngezabe moa izay nomen'Andriamanitra atsika mana hoe fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa elatra ny hoe karany taky ny any voromahery hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra handeha izy fa tsy ho reraka izany no anisan'ny loha hevitra faran'izay lehibe sy faran'izay ngeza nomen'Andriamanitra atsika amin'ity taona 2023 ty ary eto dia mampiomana sady hotratra atsika izany tanjony zany hiazakazaka isika fa tsy ho sasatra handeha ka tsy ho reraka maro manko ireo olona ny olona mandeha fa vizana tsy vitsy ny olona miazakazaka fa potiky reraka eny am-pandehanana mpamy baiboly dia milaza mana hoe zay miandry an' Jehova dia elatra ny hoe karany ary zay mihitsy no fampianarana lehibe hoentiko amin'ity sabotsy ho avy izao ity za mino ry havana fa reraka manao alelo isy amainina ianao nefa tsisy nininina vokany akory amataona ny maro ianao nefa nanao amainina momba amin'ny fiainanao amainina rehefa misy tsodrano na faminanina taona pasteur na teny fikasana amainina sady mandrombaka ianao no miteny amainina jerena nefany aizany valany tsisy vokany akory le aleloy imbetsaka ianao nefa nametraka teny fikasana fa rehefa tonga ny voalohan'izany ve taky zao dia mametraka teny fikasana ianao fa iova amin'izay ny tantarako ity taona fahombiazako ity taona fandresena ity taona zao mandeha nefa ny volana mandeha ny andro tsy hita hoe inona ny zavatra miova na ianao ary reraka na ianao ary leo satria tsotra ny antony
tsy ny fanaovana mainina fotsiny, tsy ny fanaovana alelohy fotsiny no afaka nova ny fiainanao, fa ny lehibe indrindra amin'ireny de ny fahalalanao sy ny fahatakaranao ny zavatra tokony ho atao. Inona ny tokony ho atao, inona ny tokony ho tanterahana, atonga ny zavatra zay nambaran'Andriamanitra amiko tanteraka eo amiko sy ny akohonako. Rahalahy sy anabavy, maro ny fiainan'olona reraka amin'izao, maro ny fiainana mpivavaka reraka, ary be da be mipinitry te hanohy ny diintsony, leo mamonjy fotoam-bavaka, leo miditra am-piangonana satria sasany andry elan'ny andrasana nefa tsy hitakory hoe aiza zay vokany, aiza zay vokany. Mampahery ianao kosa nefa ianao zay mijery an'ity fandarana ity, ampianatra anao zavatra anankiray ngezabe aho makasika ny sitrapon'Andriamanitra ny hoe iazakazaka ka tsy ho sasatra, andeha ka tsy ho reraka. Zay no loha hevitra ngezabe hoetiko amin'ny sabotsy ho avy izao eto Fianaratsoa. Ahoana no atateraka an'izany eo amin'ny fiainanao, atonga ny fiainanao na misy mametraka barazy ary na misy mametraka barrière ary misy olona mametraka sakana mba tsy afahanao mandroso, ahoana ny andingananao an'izany. Izara expérience anao satria ny tenin'Andriamanitra tokoa de milaza. Rehefa mijerytsika ny voalazan'ny Baiboly any amin'ny bokin'ny Matthieu 7:20 zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe hatramin'ny andron'ny Jauna no makaty, hatramin'ny andron'ny Jauna no makaty de rombahana ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Hatramin'ny andron'ny Jauna no makaty ho Jesosy de rombahana ny fanjakan'Andriamanitra, ary mpandrombaka maka azy ankeriny. Rombahana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny baolina ray, tahaka ny manao football. Aitsika tsara rehefa manao football ny olona, rombahana iny baolina kely iny, samy mandrombaka an'iny daholo ny ekipa 12, ny ekipa 12 eny ambony kianja, samy mandrombaka an'iny baolina kely iny daholo. Ary ny zavatra ny remarkeko, ny zavatra hitako amin'ireo mpanao baolina malaza sy fatadazy ary mahatonga an'izy ireo lazaina fa mahay baolina, de manana vitesse izy ireo, vitesse zay tsy ananan'ny olona, accélération, manana fangana mpandeha izay tsy ananan'ny olona rehetrarehetra. Akoatrany hoe fa izy mijijy baolina de manana tanjaka amin'ny resaka hazakazaka, ary afaka midepasy ny adversaire ireo mpilalao baolina mahay ireo. Anisan'izany ry Drogba, ry Cristiano Ronaldo, ry Isadore, ry Messi, tena hitanao izy rehefa miazakazaka fa manana vitesse tsy ananan'ny olona, miazakazaka mba ahafahana mandrombaka de tsy maintsy miazakazaka. Be da be loatra ny mpino manatena tsy misy, manatena tsy misy satria tsy afaka miazakazaka ianao, kanefa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahasoavana, ny fitahina, ny fahagagana, ny valim-bavaka de rombahana. Ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny, inona ny dikany hoe maka azy ankeriny ny mpandrombaka? Miazakazaka ny mpandrombaka, miazakazaka. Ary zay tonga voalohany ihany ny mahazo amin'ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao eo anao ampianatra atsika, ahoana ny atao ahafahantsika miazakazaka, ahoana ny atao ahafahantsika manao dingana mandeha lavitra amin'ny fanomponan'ny tompo, ahoana ny atao ahafahanao mandrombaka ny anjaranao. Zany rehetrarehetra no ampianariko amin'ny sabotsy ho avy izao, ary fampizarako amintsika eto Fianaratsoa satria be loatra ny mpino efa mitady ho reraka, misangodina fotsiny sisy, mitety fiangonana etsero, mifindra tsy de makatsy ny ray, de mifindra tsy de makatsy ny ray, de makatsy ny ray, de makatsy ny ray, de reraka mifindra fiangonana. Jerena nefa hoe tsy hita hoe inona ny tena azo, inona ny tena ohatrany hoe ny ao am-potsika sy ny fiainatsika de le mifindra fiangonana mitetitety sisy. Nefa misy lakile ilaina fantatrao, atonga ny fahavalo tsy ahatratranao, ary atonga ny koa hiazakazaka ka andrombaka ny zavatra efa nambaran'Andriamanitra taminao. Faharombana ny fanjakan'Andriamanitra
hoy ny matiotoko faraky ambiny folo hoe rombahana ny fanjakan'andriamanitra ho tahin'andriamanitra tsika ndalo anaraka fijoroana vavolombelona melohany anoizako ny zavatra rehetrarehetra. Ranomaso amiandro alina amiandro atoandro fa Jesosy ny antsoana ahy dia ny teny Andriamanitra hoe kely ny andohanao fa ho lehibe ny hafarany fiainana. Niova ny fiainana amin'izao. Niova ny fiainako tobile efa-tsy ny tobile eko an-trano mipetraka vila. Asivorakoraka mabe. Izay nolazaiko anareo fa vary no alianao eto any andro. Ianao andro any mety akavary. Fa iova ny tantaranao. Itsoro vavolombelona tenao ndray andro any. Efatra ny tobilinao amin'izao. Efatra miaraka amin'ny tongoka izabe ny tobile anahy. Tahiny tombo dia maherezy. Iza mino fa iova ny tantarany. Iza mino fa iova ny zavarehetra. Tovy io amainina mabe. Andao aloha maka plasy ataontsika tiry ty hoe afaka ny gadrako na andeha vozona taloha afaka ao ankehitriny dia andanao sa mbola misy raha volany tianao teneny. Ariva roa izay tsy mba hijanona eto ihany fa andeha France koa. Andeha France ovina. Mbola mitaratasy. Ho tahiny tompo ianao ampahirezy tsara amin'izay vadinao iny vadim-bazaha izy a teneny eo anireo vadim-bazaha io hoe ho tahiny Jesosy dia maherezy andeha France ho tahiny tompo ty zanany. Iza miaraka amin'ity zazy ty ave ty ary aloha itsoro vavolombelona satria mba mahafinaritra fijoro vavolombelona ty zazy ty a ia aisy ay ngatsy taza atovy ato tsika atovy ato raha tsy taza caméra atovy ato tsy manino nanino ny zazy io iza ny anarany zazy Rosina. iza Rosina. inona ny zavatra nitsanga taminy Fanidina izy tamin'ny 11 novambra dia tsy natsiary tena mihitsiny izy dia somary fa izy nonoka mifanidina dia sabotsy maraina nay mbola tsy natsiary izy dia nandeha fandaharana tamin'ny radio hoe avy eto amin'ny fiangonana Vahaolongolo dia nandeha taty izahay tamin'ny sabotsy maraina mivavaka teto tamin'ny herinandro any tamin'ny 11 novambra tamin'ny 11 novambra dia tonga tety izahay dia ireo olona miandro eo farafarana reo nahitana azy daholo mbola tsy natsiary dia sy tonga teto amin'izahay anahy dia mivavany pastera izy dia mbola tsy nahy niteny io zanako tanatin'ny 5 andro zanakanao izy io zanakanao fa firy voalohany dia tsy nahy niteny mihitsiny izy sady tsy nahy nandeha no entina tety izahay dia nisaorako an'Andriamanitra fa mizao izy a mahay miteny mahay mandeha izy amizao asiviteka mafy efa salama tsara izy zao firy taona izy io asiviteka mafy za vao tonga teto zany tonga dia midelivrena eny téléfreny pastera efa pastera firy ngany nanao téléfranche anazy zay dia pastera ny teny anao hoe minoanao fa tsy maintsy sitrana io zaza io dia tonga dia teny eo izy tonga dia nitsangana dia afaka ny teny dia mbola tsy nitsangana aloha izy fa afaka firy andro taorina zay afaka mivavaka tetana sabotsy heriny 11 namparary anazy iny dia efa nahay niteny izy dia nanomboka nahay niteny amin'izay izy vavarina herinandro zany mivavany pastera herinandro izy dia nahay niteny sady nahay nisakafo raha tsy nisakafo dia afaka nandeha velona soma tsara asiviteka mafy zany raha latsana vavy saorana ny tompo zay mpampianatra ndreo izy hoe tsy mahazo mianatra hoe nefa amizao izy efa mianatra dia efa mahay asina teka zary mahafinaritra fa dia ho tahiny tompo izy mianaka reto ho sitrana tanteraka tsy miverina tsony aretina toratorana zany ho salama amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia manakory izy ny fianakaviana nahita hoe fantatry ny fianakaviana fivavahana nasika anazy fantany zokinay sasinaka dia efa niteny aby hoe izanako io efa tsy anjarako tsony tazany io dia izy niteny anao mivavaha zafa tsy misy raha tsy vita mivavaka dia mivavaka ihany isan'andro dia fa hain'ny olona rehetrarehetra hoe fivavahana nasika anazy dia hitan'ny olona nanodidina anareo entina mivavaka izy entina mivavaka izy dia nampin'olona nanodidina anay raha niteny hoe aoeto mivavaka ery zafa mivavaka dia akory izy ny olona nahita sitrana vavahana eo dia faly aby ny olo aminay ao satria sitrana izy alleloia maherezy vonina androso tsara hivavaka tsara ianao vonina eo hitahiny tompo ianao dia maherezy tsofina rano amin'ny zavatra rehetra asiviteka mafy raha latsana vavy
misy zavatra nataon'ny tompo taminay ijoroako vavolombelona eto a dia tao anatin'ny taona maromaro zany efa fantatra hoe misy tsy salama tao amin'ny foko fa tao anatin'ny telo volana zany a dia hita hoe sepitra foana na matory amin'ny alina na manao asa dia nieritreretina hoe vokatry ny ordinateur ve sa inona le izy dia nandeha tany amin'ny dokotera zay tamin'ny latsinainy a dia niteny amin'ny dokotera hoe misy rano foko dia hoe sorona ny azoma omaly tamin'ny sivy dia voanaheno an'iny a dia niantso amin'ny pastera tojo a ny atalata dia tonga tany an-trano izy nanao délivrance dia mivavaka dia niantso amin'ny pastera rosella koa zany alarbi dia ny alakamisy namonjy alim-bavaka teny Mahamasina dia tonga tany amin'ilay fotoana nomen'ny dokotera ny azoma omaly a dia ozy izy hoe misotro rano aloha ianao a dia milahatra manao radio viarinina atao radio voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy nahita ninina atao ntsony. Halleluja! Asivo halleluja mahafan'ny Jesosy. Nefa ve dia tamin'ny voalohany natao radio mihitsy? Natao radio dia nomeko amin'ny pastera tojo zany hoe tia hoan'ny radio a. Misy taratasy mihitsy manam-porofo. Aiza ilay taratasy? Ny tia taratasy ny randevoanay tamin'ny manontany amin'ny dokotera dia ny varilay radio tonga dia nomeko amin'ny pastera tojo maly hoe tsisy inona ntsony le izy. Ahoana fitrangan'ilay retina taminao? Sepitra foana rehefa amin'ny alina na ohatra hoe miasa eo amin'ny miasa anay zany manao asa teny zay entrepreneur dia miasa amin'ny ordinateur foana isan'andro dia misy fotoana zany a raha eo ampiasana eo raha tonga dia ohatry ny safotra zany dia nandeha tany amin'ny dokotera zay tamin'ny latsinay dia nataon'ny zareo radio dia hoe misy rano amin'ny fo dia afolina teo nisan'izay retina zay volana zany ny tena nanomboka sepitra fa le hoe marary a misy fotoana efa teo amin'ny telo taona teo na roa taona mahery teo misy fotoana marary foana dia ohatry ny hoe misy zavatra manetsina na foana amin'ny foko dia zay mieritreritra hoe kohaka na ohatry zany mahatonga le izy. dia manao ny anao zao tamin'iza natao délivrance tamin'ny talata nay eo zavatra marary be mamaimay vai be tao anatiko tao dia ny alarbi pastera rosella nanao délivrance tsy naheno ntsony dia ny alakamisy nanao alim-bavaka tsy naheno ninina ntsony. asiviteka mafy voninahitr'Andriamanitra. dia ahoana lazanao fa sitrany ianao ankoatran'le tany amin'ny dokotera ahoana fahatsapanao? Tamin'ilay tamin'iza tamin'ny talata vao vita délivrance iny dia tsy mety mijanona mihitsy ny ramaso fa mitomany foana mandrapatonga ny tany raika amby folo alina dia avy eo tapreny tsy naninona ntsony. Halleluja! Halleluja! Mbola misy fijoroana vavolombelona iray koa ataoko a zay a le manao asa tena dia manao ploana fiangonana na trano ohatr'izany dia misy olona tsy mety nandoa volanay mihitsiny a dia sy entinay ambavaka fotsiny le izy tsy nanina fa zavatra nagaganay maly dia tena fifaliana be tao atokantranonay a za koa tany amin'ny dokotera tsy nahita naninina nefa zanako efa nitomany hoe rehefa alana andrenyrano ireny dia mora maty ry nyeny dia tany amin'ny dokotera tsy nahita ninina dia avy eo zay a tamin'ny telo sasany maly ariva dia tonga koa dia niantso amin'ny pastera tojo sy pastera rosella tamin'ny telo sasany zay a natson'olona efa tsy napozinay tso zany hoe andoha volanay efa après 6 mois taty arina dia niantso ry zareo hoe efa virenany amin'ny comptenareo any ozy izy le volanareo fa atsasany alonina alohanay a fa amin'ny talaty zay mandoly atsasany a to dia raisy aloha zay tonga. Halleluja! Fiadanana ho an'ny mpifaninareo sodako izy dia narary izy dia nandeha nakany an-tranony zay a telomenada zay iny hoe mpiara-pitory a nandeha nakany an-tranony a dia izy nalemy tsy nasangana tao ambofandriana dia afa nentina tany amin'ny taiza hono izy dia zany hono ataon'ilay mpitaiza hoe na io maty na io malemy dia hoy zay koa hoe Jesosy a le olona ohatry za mihitsiny dia davinao atsangana mba hanehoana voninahitra ao. dia inona zavatra nataonareo avy eo? Nivavahanay izy dia izy tsy nahita tory mihitsy a dia izy mivavahanay iny a natory dia alakamisy zay le mandeha mitory a dia niteneniko le namako hoe izy nanana etaeta be hoe mandeha eto aty ampiangonanareo izy dia za ny teny an'le namako hoe
mandeha zany androany fa izy no entiny fa io filazany tsara ho antsika androany de nentinareo taty izy nentina taty izy a de efa nena tamin'ny pasteur ane tetsy ambaravarana tetsy de izy mbola tsy afaka nandeha fa vao vita ny délivrance tonga de afaka niazakazaka izy. Halleluja! Asifa halleluja farazema fivonin'Andriamanitra. Manisa telo isa roa telo. Tonga de niazakazaka izy. Tonga izy de nandeha tamina entina taty izy olona anankiroa nitondra anazy tsy afaka nandeha. Isany babena. Tsy ny babena izy fa noentina moramora terarak'izay satria tsy zakan'le olona mitondra anazy izy fa tena teo eo ihany pasteur eniera olona teny hoe Izy anarana Eriky. Ahoana ny fomba natongavanao teto tamin'ny voalohany? Fomba natongavako teto tamin'ny voalohany zany de nierin'Andriamanitra ihany. Afaka nandeha anao sa tsy afaka nandeha tonga teto? Afaka nandeha za fa zany hoe tao anatin'ny fanaitainana. Afaka mandeha normal sa mijaly be rehefa mandeha? Jaly be mitarika fa mitaritarika tongotra. Vao tonga teto aloha de zay zavatra nitranga taminao hoe taritarika tongotra anao. Ay sady nisy fanaitainana. Tao anatin'ny afoliana anao na raha zay? Tao anatin'ny ray volana sy tapany. De ahoana izy le olona nitsabanao? Misy le olona nitsabanao hoe raha tsy maty anao izy de malemy. De anao na firanao tao aorianan'izay. Teo ambony fandriana foana avy anao sa mahafaka mandendehana? teo ambony fanjina foana miakatra eo ambony fanjina bataina midina eo ambony fanjina bataina voaka ny tokotany mitondra tahoaka fafa vao tafavoaka. Firy andro zay zavatra zay? Teo amin'ny ray volana sy tapany teo zay. De rehefa tonga teto tamin'ny voalohany ao de inona zavatra nataonao? Zavatra nataoko teto zany de natao délivrance vao tonga teto. Natao délivrance indray mandeha fotsiny a. De inona zavanitranga? Vita délivrance to de naseho pasteur nandeha de nandeha natao tsambikobikiny de tsambikobikiny zao de navita avy eo natao nezakazaka de navita nezakazaka. Nefa tsy vitanao zany teo aloha? Vitako mihitsy na mihetsika fotsiny raha vatako de marary teo fanaitainana. De vao délivrance indray mandeha iny fotsiny? Vao indray mandeha iny fotsiny de hitako ny fanasitranana. Halleluja! De tao aorianan'izay hoe miverina nalemy ianao miverina narao sa toy le fanasitranana? Toy le fanasitranana lasa efa miverina amin'ny karama zao fa matandraka tsara. Zany hoe ty lehilahy ty zany na nijanona tany ambony fandrinana de mbola tany ambony fandrina izy ohatr'izay. Fa no izy tonga teto nitady an'i Jesosy afaka nikarama izy amin'izao fotoana zao manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ty. Halleluja! Halleluja! De ahoana isitrana ianao zao? Afaka tsara mihitsy afaka daholo rehetrarehetra zay minanageja rehetrarehetra afaka tatety. De ahoana izy olona tany an-trano? Hoy zay nahita hoe gaenao sitrana ho ahy zay manontany rehetra manodidina hoe gaenao sitrana ho ahy. Halleluja! De mbola voninanompon'ny tompo sa hoe efa sitrana de sa ohatr'izay aloha? Vonina ka vonina nompon'ny tompo aho satria nanao fahagagana ho anahy izy. Asifiaka mahafahan'i Jesosy. De mitereny hoe voninahitra ho anao Jesosy o! eny ary isaorantsika ny tompo ireny fijoroana vavolombelona maro isan-karazany reny ireny no ahitanao fa vombahana ny mitaridretra ry havana tsy possible ny fanjakan'Andriamanitra ho azon'ny olona mitaridretra, tsy possible ny fanjakan'Andriamanitra ho azon'ny olona tsy vononkandroso, tsy possible ny andrombaka fahagagana sy fitahina sy fahasoavana ny olona kamo sy malay mihetsika, ny olona kivy lava, tsy possible. Ny olona afaka miazakazaka ihany, miazakazaka ihany. Zany ngeny mahatonga ny kristianina sady mivavaka amin'ny manompo sampy, miditsy ampiangonana ny manompo sampy satria inona ny antony? Ohatrany tsy hita ihany hoe inona le vokatsy le fivavahana, ohatrany tsy hita ihany hoe mivavaka nefa inona ny tena aiza ny tena herin'le fivavahana.
zany mahatonga mivavaka maro kivy eto tena mampahery atsika ry havana azo ataony mitraka anory lalana anao dia anory hevitra anao ara-baiboly hitondra experience avy amin'Andriamanitra sy zavatra niainako niaraka tamin'ny tompoza raiko aminao ahoana ny fomba fanompona an'Andriamanitra efa nazavaiko tsara tamboalohany teo fa tsy nitaona akory ny anova ny fiainanao tsy nitaona vaovao no anova ny fiainanao ho lasa vaovao tsy nitaona vaovao no anova ny problème ho lasa zavatra tonga dia nanjavina ho azy nitaona tsy manova nininy fa ny fanapahan-kevitra sy ny fahalalana ny zavatra tokony ho atao izany irery ihany no afaka anova ny fiainanao mila mahalala ianao ahoana ny fomba hanimpoko an'Andriamanitra ary iresahako mbola tsindriko any iloha hevitra angezabe hoe hiazakazaka ka tsy ho sasatra andeha ka tsy ho reraka rombana ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny Matteo 7:12 vakitsika teo ary mipandrombaka makazinkerin'ny tsy ho an'ny olona malemilemy tompoko ny valim-bavaka sy ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'ny olona zay vonina hiazakazaka za tena miala tsiny tsika ho atsika eto fianaratsoa eto misy karazan'olona maro eto fianaratsoa tratra ny fana amin'ny taredretra zany itsika eto indraindray misy karazana olona fa tsy ny olona rehetra akory ohatra miraikiraiky ohatra ny hoe ohatra ny taraiky zany tsika ohatra ny taika ny olona tsy mbo taika ary taika rery vao mamaky takotra ozy izy ny fitenitsika fa fotoana izao tompoko hamoretana ny morotongotra pataloha ary hamoretana ny tananakanjo vonintsika apidy baolina amin'ity taona 2023 ty zany mihitsy ny fanambina ny défi aperakitsika tsy maintsy mapidy baolina ampin'izay ny fijaliana ampin'izay ny zavatra nataony satana zay dia tsy sasatra ny manetana ary tsy sasatra mihitsy mampita aminao ny zavatra tokony ho takatra ao satria tiany Jesosy loatra ianao ny sabotsy avy izao amin'ity sabotsy 7 janvier ity 2023 ny tenako no hitondra ny tsodrano ho anareo eto fianaratsoa ary hitondra tenin'Andriamanitra mivantana goavana ary tenin'Andriamanitra zay hanovany fijeritsika mianakavy mirary ao ramirary ny andraisanao fitahina sy fahasoavana amin'ity taona 2023 ty ho ambin'Andriamanitra ny atsika ho manaraka indray mbola miona eto tsika veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra